RNA 95.2 manolotra ho atsika. Nifanojo. Tantara no soratana tasandriany irina. Fameno, aina kristal, maholikina ny menjanahary, miaraka amin'ny tahinana tenaina, Andry Tavita Mikael ary Daniel no anomeana ny tantara. Nandray feo, pitikafo, nandrindra lafiny ara-teknika, sarobidy sy dehilahy. Mba foaza amin'izay kiriniry a, inona ary ity manao torimason-jaza mitombo ity? Oay, fa mifirika izao ry neny. Efa ho amin'ny valony izao e. Zaho ry efa avy nanatrahana nateny an-tsena nefa dia mbola tratraka eto am-pandriana ihany ianao. Enjana be koa angery neny mamerina an'ireny torimaso tsy ampy tamin'ny fatiny bebe ireny. Zaho aloha tena mbola mahatsiaro vizana mihitsy e. Eny e, fa ny amin'ny bebe anareo nefa vita fa ny antsika mbola mitohy fiainana. Mahagaga mihitsy ny fitondran'Andriamanitra ry neny a. Maninona indray? Zaho izay tsy nanampony hazo fahasoavana tany amin'ny bebe indray tiana hazo. Izany ka ianao tsy no nanatrika ny fialany nataoko, dia ianao izany no tolory indray famezam-pahasoavana azony tamin'ny razabe antsika ireny. Fa ny mampalahelo koa anery neny dia tia dadafara mianaka tsy mba tonga nanatrika ny fatiny bebe akory e. Efa ela tokoa izay a, tsy efa ho 12 taona fiasainy nandalovanga farafarany taty e. Ilay izany naza ve tsy efa mitovy taona aminao ihany koa? Izany very neny, efa lehibe marina raha izany koa. Fa voalevina iray volana mantsy very faravavy dia niala teto an-tanàna izy sy ny zazakely dia lasa. Nisy taona izy efa ela dia ela nandalo nakan'ireo taratasy sy ny mombamomba azy ireo e, izay tavela taty izay farany. Efa henoko kely ihany aloha izany tantara izany e. Dia mitsangana amin'izay teo aloha ka. Avelao any izany fa mandeha fonjay fisosomareny sy ny kafe dia mandeha natao fanao. Andeha hitsangana amin'izay tokoa ary neny ka. Ianao azy tia milaza efa avy nanaty tranana. Izay aloha fa andeha hiady mangazo aloha andrahoana ho an'ny kisoa e. Eny ry neny a. Aleo mamonjy amin'ny fiara amin'izay ka. Le taksi motona ampitondraiky ny taratasy ary efa divy sahady. An'izay niry malalako. Mbola tsy afaka mandalo mamanganao mihitsy aloha ary niry fa mbola sahirana manomana no afintsika. Mandalo indray afaka tapabolana dia andefa taratasy ho anao indray na dia tsy mahazo valiny aza. Ary amin'ilay tapabolana dia ataoko surprise be ho aminao ny zavatra alefako. Satria ianao izao mety mieritreritra hoe manatala anao fotsiny. Toa efa tsy androko sahady ny amin'ny tapabolana andalovako amin'ity lalam-pirenena fahafito ity. Lalina loatra ny tena fitiavana izany. Oriniry a, inona ny mahavarinanao ato? Jereo nefa mitatao be io orana io e. Ny akoho tsy misy voapitra, ny eta indray mameno tokotany. Neny koa. Za maninona indray e? Manaitrako. Ary aleo aloha angorona andreto zavatra eto vetivety ary. Finona nefa ireo e? Ireo daholo ry neny ilay zavatra tany amin'ny bebe rasoa. Fariana mandinika azy ireo teto a. Ve, misy boky toa izao mihitsy ilay izy. Ie, raha misy izao ry neny mahita an'ireto a. Dia maninona ka? Atao misy inona koa ary ireo e? Misy angery neny mianatra ho dokotera e. Misy ifandraisany amin'ny asany ihany ity zavatra ity. Hitako mihitsy fa tena eto be mihitsy ny fiainanay raha ary izay lasa mpivady. Tsy azo koa ianao tika. Inona izao ny ifandraisan'izany? Izany koa ve dia tsy azo neny e. Aleo fa hazavaiko aminao rehefa malalaka ny fotoana fa andeha hampiditra koa aloha za. Sao dia ho adinonao fa tokony any an-tsena ianao rapitso a. Efa lany daholo manko ny kenikena kely tsika mianaka ao. Mbola rapitso re izany ry neny a. Lasa aloha. Fa mba lasaiza tokoa ary vano e. Dia sanatria ve ka azo n'izay nilainy tamiko dia lasa izy. Efa ho tapabolana izay tsy nahitako azy tsony. Ny tranony koa mihidy be. Sady ny lakile aza moa efa naveriny any amin'ny tompotranoko. Tsy midika ve izany fa lasa izy. Tena tsy zakako kosa ka. Nahoana kosa re any teny lozanao ry fano a. Rehefa tena hitanao fa latsapaka avy ny fitiavako anao dia sao nataonao? Tsy zakanao kosa angamba ny todiny izao e. Marary mifoko.
ary maninona tokoa ary moa izany mbola tsy tonga foana hatramin'izao e. Izay hitako rery zanahary ka mitoejaza dia aiza ny tany alehako. Dada tsy eto intsony ny olontiana nandao. Andriamanitro, nahoana re tena ampitondrainao azy ho azo fijaliana mafonja izao e. Tena tsy zakako e, tsy zakako. Fa maniny eto ambavady eto koa ary ty olona ty e. Andraso ho azana fa matory be, sady tsy misy hidirako amin'ny vavahadiko ty izy fa mibany eto fotsiny. Azafady ange. Ramse, mba mivola ary zato. Matray, atala ve izy Ary zany? zato fotsiny. Ndraso hoe, ohatray tena maratra. Ary zato ako. Ary zato. Ty are, ary manao azafady aminao aloha fa hiditra ato. Merci. Hiditra. Bisous. Ohatray, fa inona ary ty ataonao ty e? Fa maninona e? Ka tiako be angenao ry fano e. Fano Andao aloha ianao mandeha amin'izay fa mbola maika be a. Ianao kosa. Aleo ampiko ny volanao raha tsy ampy e. Iny. Zay ary mandehana amin'izay e. Fano, tiako be angenao e. Veloma. Bye-bye, veloma re. Tena vomafy iny zazavavy iny. Saika gaga ihany a nahita azy teo. Toa misy itovizan-kely amin'ny iry izany ny endriny, eo amin'ny masony sy ny oriny. Tsara taringa izy. Nefa dia aleo hiditra dia hanomana ny entana ilaina amin'io fanaovana stage any ambositra ka reto vola rehetra reto aloha atokana tsara to. Sy ilaina atao akaiky. Nareto indray alefany amin'ny hiry malalako hanomana ny sakafo amin'ny vody ondrinay. Dia ampiarahana amin'ity valopy lehibe misy taratasy ity. Izay natao e. Dia aleo manao tosy amin'izay ka dia makaina tsara avy eo. Ty indray dia vehivavy atalataly ty. Ary dia matory eto ambavady eto foana ange izany izy ty. Patron angara maika. Patron tsy mifoha maraina izany. Manao azafady aloha e. Dia mivola izany rehefa ankizakinareo zaiko. Nareo ve efa sady manaitra olona matory mbola manisaka koa? Andraso hidina mihitsy aloha ka tsy ala mihitsy ty nefa zaho tara-depara. Azafady aloha ianao fa sao dia vohitsaka io. Oary tony e, fano malalako. Bisous aloha. Aza sy tominao aloha ny akanjoko ka mandoto akanjo. Antray, fa maninona aza natosika aho e. Efa ela be ane za tsy nahitanao ry fano e. Dia vitanao mihitsy mantsy miafina na foana. Tena vo amin'izany fano izany mihitsy ny disipy ty. Fano. Ty aloha volanao dia avelao movavady fa mbola lavitra nge ny lalako e. Maika be. Mbola ho azoko ngenao e. Eny ary mandehana amin'izay aloha ka so lanin'ny alika eo koa. Fa Sofindrivo miverina avy any an-tseny Ka mbola niakatra teny amin'ny taxi brosy mihitsy ngiatra neny. Reto daholo aloha ny zavatra nampitondrainao ka. ary iny tsy avoaka tao anaty arina iny. Tiako. Ka sehoy aloha fa taotra ny zavatra fa mihitsy ny izy izany e. Hoe aza sotomina mahafotra izany ohatra neny a. Ndraso avoakako moramora. Avoay ary jereny. Fa inona aloha no nalehanao tany amin'ny taxi brosy? Naka n'ity zavatra ity ary neny a. Zavatra nalefa mihitsy ity. Sady nanararoatra ny resaka tamin'ny teny amin'ny taxi foana koa. Lasa ny anatsimo ano ny izao no stage. Izay no teneny tamin'ny finday teo. Kely ny sisa dia vita tanteraka ny fianarany. Dia miasa amin'izay. Izany veretsy. Dia sambatra raha samy vehivavy resy andriko ka. Marina. Fa inona hono izany zavatra mifono tsara be izany ary niry a? Tsy haiko aloha izay ato a. Fa mafonjafonja ihany izy tiako. Reto aloha fa merim-bola neny. Nanapangako kely ny atsoko any misy iny a. Eny, ka sokafy amin'izay ary ty zavatra ty fa maika ho hita izay ao anatiny.
ndraso azy. Inona izany retsy atao kiraro io tazaka eo ambony io? Ena roneny kiraro sy akanjo. Oay eo. Jereo fa misy valopoko eo afarany ambany io retsy Eny tokoa. Andraso hoe taratasy ty roneny ndraso vakina. Hinao ny voalaza oroniry Andry, ka avy any amin'ny misany reto roneny ozy izy hoe amin'ny 14 volana jolay hono ny ataony fisehoana sy ny vodiondry. Ho avy aty sy ny fianakaviany vitsivitsy amin'ny 10 ora sasany maraina ny fotoana dia reto koa misy volana lefany hanampiana ny sakafo sy ny fikarakarana ho izy atao anaty taratasy. Zany very Ena roneny tena mba tsy naposiko indray iny zany hoe afaka 3 volana ny zany lazainy zany. Ie, zany mihitsy. Dia ireo zany ny akanjo anaovandry amin'izany andro zany. Ie, tena sambatra zany roneny ka toa ohatrany hoe olona manofo zany. Dia aleo zany fatoko amin'izay aloha saina mandra-pahatonga n'izany fotoana izanyko. Ataovy tsara koa ny fanondranana anana fa tsy ampifidianana pompokisoa. Sao tsy atavy eo ny andry. Marina tokoa zany. Zay ry aloha fa andeha hanandrana andreto akanjo reto ahy Tena reraka zany aleo petraka aloha reto entina reto dia hialokaloka kely etsy sady mba hisotro rano koa. Mbola lavidavitra ihany ny tanàna amin'ny 3 ora sasany zao. Afaka ora 2 io zany vao tonga. Enjana aloha rehefa manana ny tsy salamy zao ty lafatra amin'omby sarety fa tsy maintsy akarina ny tsirabe rapitsy dia ny rapitsy ihany dada. Tena velatra miasa zany zaoko. Inona tsony moa ny asa andeha amin'izao raha ny filazan'ny dokotera mantsy dia aharitra ny fitsaboana mety ho raikitra tia tanàna ty mihitsy ahy zanyko. Ary aoka hoe aloha andraso mihitsy ohatra misy zavatra faafy zany Fa mba ila kiraron'izako ty Way, arahina koa io mitaritarika amin'ny tany izany. Andraso hoe iny fa miamidina ihany. Oy! Ary tsy tongotra olona ve io tazaka io? Tena tongotra mihitsy io. Sady ilan'ity kiraro ity mihitsy io anaovana io. Andraso mihitsy aloha iantsonira ka. Aiza koa moa izy teo ohatran'ny lasanaka hodikazo amatorana kitay angamba izy teo ka. Ary alao aloha tsy tapatapa fa sao dia misy olona hafa tanaty alato. Ry kosa ny niry ka. Ary iny ty mahavariana azy. Niry a! Niry! Niry! Avy malaky aloha ianao Fa misina ry neny a. Andao aloha raha hijery zavatra ianao. Aingana fa sao lasao ihany io, aingana! Fina nefa zany ary eo ka aloha fa latsaka daholo ny zavatra ety an-tanako ka. Sary hoana aloha rendry Niry a. Malaky ho Zavatra ilaiko ane reto ry neny anisan'ireo fanafody tena ilaina be mihitsy reto. Kisendrasendra aza nahitako an'ity ravikazo ity teoko. Fa ianao ty ve miverina zazakely milalao ravikazo Ry neny koa zany. Efa hoe tsy atao kilalao ahy reto. Ary andao amin'izay ka. Finina nefa zany jerenao raha tsy tsemboka mihitsy. Ka misy zavatra fahafa ho ato anaty alato ry Niry a. Aza tatetra Landry a. Jereo tsara ny reny. Fa raha niny reny ry neny Jereo tsara ao ambadika vato be io. Misy zavatra ao. Mandrosoa ianao neny toa olona mitsirara be amin'ny tany ty. Avy mihitsy aloha neny ka. Aza mikitikitika an'io ianao sao olona nisy namono ka ifiterana eo. Ka olona mbola tsy maty ane izany ry neny mbola mafana tsara ny vatany. Eo moa zampy io aloha ry neny ende ty io akanjo fanaoko alana io. Ka ty ary mbola velona fa io eno mbola velona izy ka. Andraso fafako aloha ny tarihany fa rakotry ny raha loatra. Torana mantsy izy ty. Serenao anefa misy ratra koa ny lohany Ka tsy ny lohany ihany ange. Jereo fa atao misy rano voaka koa ary eo amin'ny takibany eo angamba. Misy maratra mihitsy io.
Ary tena vomafy ty olona ty a. Ka esory kely ary aloha ny lambanao manakina ny tarehan'iny oriniry a. Ahoana? Oriniry a, mba aiza ary ianao zany? Jereo tsara fa imisana io olona io e. Ary iny tokory neny a, tena imisy ty. Andrekaiko meo alo le ravy tiazy teo neny a. Ka reto re, reto anaka. Kosehana sahala amin'izao aloha reto mba hamoaka fofona. Ary tao mamoaka setroka anie izany tananao zany. Sady mamofona be koa le ravikazo kosihanao ka. Atao eto amin'ny oriny eto izao tisy neny a. Ay, Misa. io fa metsika anie izany e. Velona, velona izy riniry a. Tabataba loatra neny a. Avelao izy hahatsiaro tsara tsikelikely moramora eo. Fa aiza zany? Ary Ato anaty alatsika ary misa. tena manaintena be zany lohako zany. Atao kibo koa. Fonjereo raha azonareo atao hoe. Fonjeo fa tena manaintena mafy be zany ny vatako. Fa manina nefa ianao e. Fa manina tokoa moa. Oriniry a, tao ohatra mbola tsy tonga saina tsara ny izy zany. Misa. Misa? Zavy zany? Misa, fa tonga saina ve ianao zany sa tsy e? Niry a, tena voadona mafy ny lohany io e. Mila hoentina any amin'ny dokotera farak'izay aingana izy aloha. Mbola aiza moatra neny vao misy dokotera. Fa iza kay moa nareo raha tsy mahadiso hoe? Avelao any aloha izany fantany izany e. Aleo asiko andreto ravindreto aloha nratranao mba hijanona ny rà. Dia bandina amin'ity akanjo ity koa ny kibonao. Eny ary. Somary miafy kely aloha ianao a. Aza matahotra fa ho sitrana ianao e. Sahy. Ary ohatra neny ampio a narina azy amin'izay a. Aleontsika moa dia any an-trano pisana ny fitsaboana. Ka ary Miezaka kely mitsangana aloha ianao ry misa. Sahy. Ary aleo neny mitondra ny kitay izay azontsika e. Izany ho anazy. ka andahoarina mialoha aloha e. Eto ampandrina eto aloha ianao mipetraka ary misa. Mety aminao eto? Mety re zao fa misaotra betsaka. Zaho, dia aleo ianao midaboka moramora amin'izay e. Ay, fa raha mety re dia mba mangataka ranon-tsiramamy kely a. Tena reraka mafy azy zany mantsy. Ndrasoatra fanaovako vetivety ianao e. Normal koa ianao raha reraka kosako. Na rendraha veribe reny aza ve? So ihany aza fanalakitana ianao a. Tena mbola misaotra betsaka nareo rehefa tena olona tsara fanahy loatra nareo mianaka. Raha tsy nareo angamba no nahita dia tsy haiko hoe mety lany biby tany anaty ala be tany a. Atindray aloha tsy misy biby mina olona izany ka. Fa raha sendra ala tao kosa aloha ianao a. Aza manantena ny velona izany fa dia nylalaovy mpamosavy tsara tamin'ny mihitsy. Izany ve tompoko? Tiary le ranonao e. Ary ao arengo kely ny ondanao. Sahy. Misaotra betsaka tompoko. Mba hantra olona loatra nareo mianaka ka. Inona koa ary ty tompoko ty? Tsy olo-kafa nge zay e. Zaza ny olona akaiky anao indrindrako. Fa izay mihitsy angeny tsy azoko tsara e. Toa lazainareo fa zany misy zany no anarako. Raha azoko tsara zany dia olona fantatrareo a. Ary mety efa mifankahazo tsara mihitsy sika. Andray kosa ary misy. Tia adinao tanteraka ve zany no mombara izany? Oka aloha riniry a. Mbola marary ny izy e. Rariny raha mety ho misy zavatra dinina. Tsy mino an'izany ary neny a. Na ny anarany aza ve dia tsy fantany akory. Sa mody adala ianao e. Efa nahita ny tsara sy manja tany Antananarivo tany dia tsy te halala intsony. Inona koa moa izay za e. Sazy eto ambany vohatra tsy nahita fa tsy ny karaboly ty ve? Dia mody tsy matadidy mba hanamora ny fisarahanao amiko. Tena desitra be ty tovavy ty izany a. Fa tena olona mifanakaiky tokoa ary ve zahay. Raha ny fahazoko an'izany tenin'izany ary dia sipako izy. Dia ataoko ahoana re ny amerina an'izany ao an-dohako hoe. Toa foana be tsy misy ninina mihitsy mantsy ny ato anatin'ny fitadidiako ato. Tia maninona izao ianao tsy miteny?
Sa mbola mieritreritra ny lainga olona saina aminay eto ianao? Moramora ianao riniry olona marary iny io. Tsisy an'izany ry neny raha napozy koatr'izao tsy mitondra ny ono taty akory zao aloha ry anakisany aleo za hikarakara ny sakafontsika dia aleo misy aloha matory kely ianao torak'izay koa ianao riniry mandehany ianao ny afandriko any ianao mandry aloha rehefa fabizana izy dia miresaka tsara tsika. Marina tokoa izany lazainao izany sady toa manaintaina zany ratrako izany marina. Izay fa mitsangana teo riniry ndiana fonjay hoe fandriana tsy avaratra. Ve ianao ato an-dakozia ato ihany Ie, ato any ary misy mahandro any kisomako za io sao tsy atavy tsara manko ny kisovinona amin'ny rarahanareko. Ve fa mbanakaiza tokoa niry izay sako ary tianaka mba miandry azoko lasa natsaka angamba izy teo. Fa tato an-trano tato foana ihany izany izy tato ihany izy ka oeza moa rehefa tsy any an-tsaha izy dia makakitay dia matsaka izay ihany ny falehany. Mahalana izy no asaiko miantsena fa za ihany koa no mandeha matetika dia nahoana nefa ny tsy hitako mihitsy izy tsy efa 3 andro izay izany tokoa ve sa ve mbola tezitra amiko mihitsy izy iny tsy tezitra re izy fe fotsiny fony tao nandiso be ny eritreriny mantsy ny ray zavatra lazainao reniko izany tamin'ilay za tsy nafantatra azy ve mety izay mihitsy ka na za koa arany mba gaga ihany mantsiko fa naona tokoa ianao dia naratra be toreny ary maninona tsy toka dia notatihatra fa dia natory tany nateratany ka iny 3 andro izao nijanonako teto efa mezaka mamerina ny fitadidiako mihitsy fa tena fotsy tanteraka ny ao alohako ny tena lozany dia marary any lohako vao mezaka mitadidy kely izany ve tena vo mafy mihitsy ny lohanao raha izany mety kapoka mafy mihitsy nambany navo azy tena tsy haiko re tsy haiko ary tokony efa nao fanafodika izao ko efa lera tena misahirana be amiko mihitsy ny nareo mianaka sady tena mandaitra avokoa ireo ravikazo ataonareo fanafody fa ny tena mety izao dia mba hiantsoana an'ireo fianakaviako dia aleo hanina noho ny fisaboana fa tena lasa sahirana be mihitsy nareo mianaka sa manokana aloha mbola tsy malala izany fianakavianao mihitsy nindro ny tsaiko tany aminao koa ny tsy mba nisy taratasy nafanday mba hijerevana ny numero tena very avokoa ve izany ny entana netiko rehetra na very na tsy nitondra ianao tena mba injana ka mafy loatra izany very tadidy izany na ny tenako aza tsy fantatro ale rehefa anontaniako an'ny hery momba andreo fianakavianao aza matahotra fa raha mbola eto aminay ianao dia tsy misy mampana mihitsy ary retsy aloha ataoko ty fanafodinao ty fa maika apiditra amako mamborona eny ary mba inona zao otriny eny ataony misy ao mbola matory izy loha izany ala tany no fonosako tsara akaiky ny fotsiny ny sakafo marainany dia lasa fa tsy androko ny foazaniko dia manahoana ny fijerinao ny ratrany to efa tsy dia maninona aloha raha tratran'ilay ravikazo nataonao iny ary mba inona koa zao ny ao an-tsainao ao tsisy tsy misy ahoana koa tsisiko kinona zao no mampisaiko toa lasa kely izany ho fanantenako momba naitry neny findrivy adaly roa volana ange sisa ary neny dia tonga le daty anaovana ny vodiondrinay nefa dia izao ny zava-misy zaza tsy fantany ka tsy misy manam-po an'izao any izay nahazo azy ary ity tsy fantatra mazavako za aloatra neny tsy te hiresaka amin'ny mihitsy ohatrany hoe miresaka amin'ny adaly izany eny fa tsy fidinao azy anie zao riniry ary meo aty aloha eo angady eo tia ny angadinao saotra fa izy anie ny teny aho hoe aterana fianakaviana ony aiza ny alalako sy havany ihany ny tena misy azy any Antananarivo aza tsy fantatro akoriko sa ianao malala ka zay ny tiako anontaniananaoko tsy mbola niteniteny an'izay fianakaviana mihitsy izany izy io moala rerineny eny nisy fotoana ihany izy ny teny hoe tonton no hipetrahany ihany dia izay ihany dia tsy nanontanianao ve ny ray aman-dreny niteraka azy za aloha tsy nanontany fa ny mampiasa ny lohako izao dia tia raha afaka rovolana nefa izy tsy mahafantatra akory ny ankamaroan'ireo havatsika ireo nefa efa naheno izany tokoa moa eko
ho afa-paraketontsika raha tsy miverinaingana izany ny fitadidiniko. Sady raha ho atao ary ilay vodiondry dia aiza fianakaviany e. Nyfafa mafy riniry mba ho sitrana aingana izy ary vy amin'izay aloha fa koa reto ahatra reto ka. Aleony ny motoka. Tena tsy te resaka misa mihitsy any tena marina. Dia vita ndry daholo izay tokony atao rehetra aty androany. Rehefa avy misakafo atoandro ve tsy hidina aty ihany iny e. Sy vitako aloha ny ataoko. Izay zaniko. Hitanao io? Eo an-taninanan'io izy. Ary mandehana midina iny ianao e. Iny ary fa ndana amin'izay ianao raha iveriny dia misaotra. Ary mahaiza tsara ianao miresaka aminy a. Sao dia atezitra azy indray manko. Aza matahotra re a. Tena tsara tarehy tokoa nge ity niry ity e. Jere zato volony. Malama tsara. Mifatotra miravoravo mandravaka ny lamosiny. Ny bika ny mahafatifaty ery. Fa mba matanjaka koa izy a. Sy ny roa be zao ve dia indray bataina miaraka nondrahana. Variny ery zato izy marina. Tsy hitany akory ato arinany. Andraso raisiko moramora ny sina avy ataoko avy. Kay, iza koa izany e. Za ihany akia. Hoji, misy? Fa manao ina tia tsay ianao? Mba mivoaboaka kely a dia natazana anao dia nanantony e. Raha za ianao mody. Sady ianao ange mbola marary e. Zany efa salama be e. Tsy hitanao amin'izao ve? Ary ento ety ny siniko esako fa tsy handany andro aminao eto akory ka. Mandana miakatra ny an-tanàna ianao. Aleo fa hanampy ianao a. Amin'ity kibo marary? Voadona eo ane eo e. Tsy marary tsono aza. Sady izany fa mba tehirizaka aminao nge ary niry e. Resakina koa. Sa mbola tsy ampy ihany reny resantsika farany reny? Aza mba manao an'izany mory niry a. Tsy fananiko ane reny. Ninona e? Hita fa hodinao adala fotsiny za sy ny fitiavako. Avelao izay ho afa-baraketo fa tsy maninona izany e. Mangina aloha ndry, mangina. Dia ndao hoe tsy ambody mihitsy mangintsika ny hipetraka. Ao ianao fa tsy manana horesahana aminao tsony a. Raha endry ianao te handana amin'izay moa dia ny Antananarivo any fa efa milaza sitrana ianao io sao. Ndao aloha resaketo tsika e. Ary mangina. Mangina amin'izay. Tsy raro mihitsy ny ataonao romisa. Niry a, za nge hoa tsy mahalala nininona mihitsy e. Ny fantatro dia tao anatin'ny ala be any nalainareo mianaka dia naratra be. Na izay anton'izao fahavoazako izao a tsy fantatro akory. Sady niry a, na zany anarana iantsonareo anahy zany ka vaovao be amiko e. Izany ve? Eno a, dia izany no ilavako firesahana aminao. Tsy efa ampy kosa ve izay tapa-bolana ambany tonianao izay e. Mampalahelo raha zanatry misa. Tsika anio atao vodiondry amin'ny volana Jolay e. Izany ve? Ianao ihany aza nametraka anio tadioko. Ny fianakavianay aty izao efa tapitra voalaza daholo nefa dia sao ny fahavoazanao. Angà moa izany tsy afaka tanterahana rehefa tapaka tokoa ny daty e. Ka izay fianakavianao ary e. Ay moa mila fianakaviana. Angatabady ve ianao dia tsy hitondra fianakaviana koa e. Tena mafy ny mahazo ary niry a. Tsy fitany. Fa tena mpifankatia marina izany tsika. Za very misa dia andainga amin'izany a. Mbola ho amiko daholo ireo taratasy rehetra nalefanao ahy. Afaka tsy aoko izany raha tsy mino ianao. Misy sarinao koa ao. Navelanao taty mba hoe ho jeritjereko talohany andehananao. Fa nandeha taiza izany a? Nianatrako. Hoe mpianatra ho dokotera ianao. Dia efa 2 taona eo sisa dia vita ny fianaranao. Dia firy taona izany nefa niarahantsika? 2 taona. Sendra nandalo tao Antsirabe ianao tamin'ny andron'ny fankalalantsika. JMJ tamin'izany. Tsy avy eo ianao nanaraka ny taty fa hoe mbola vakonsa kely dia tena tany manabe taty mihitsy ane ianao e. Za ve? Dokotera ve za? Tao tsy mampino izany ka. Eny e. Dia lasa mpifankatia tamin'izany. Afaka tapa-bolana ianao dia lasa fa hoe hanao fianarana. Dia nifandray tsy tapaka tamin'ny taratasintsika satria tsy mahazo réseau mihitsy aty aminay raha tsy miakatra eny an-tsena be. Dia tsisy tadidinao ve izany e. Tena tsisy miverina atao tsy haiko mihitsy izany ry niry a. Eny e, aleo fa hiezaka hamerina an'izany. Fa tsy manery anao tsony akory e.
raha tsy resy lahatra ianao dia tsy maninona fa avelao amin'izao. Aza manao an'izany akia fa ay ve ianao mahafinaritra be ohatr'izany rehefa miresaka e. Ianao koa fa izay tre no isy azon-dana amin'izay ianao moa fa mita ny fanondrana aloka. Ka hanampy anao ni izaho e. Eto aty ilaiko rano fa mipetra alondry. Io indray ilay vehivavy atala mipetraka eto am-bavahady. Efa tamanety mihitsy izy tika. Jereo fa lasa feno izao fatan-javatra reo ety amin'ny devon eto. Andrekako ary miboritana ange izany e. Ny fiaraka nefa tsy afaka mandroso mihitsy amin'izao. Dia tsy maintsy voaka iteny an'io indray izany. Mitsangany ianao dia malovaka anzy fa mamenatra olona jereo ange ty ianao e. Ramse, tonga ianao. Zange efa ela be ny andry ianao e. Nataoko tsara ambina mihitsy ny tanananao. Dia mba mihoatra zato amin'izay aloha e. Mitafia aloha lambe. Dia azafady fa apiditra fiara. Dia tsy meny Ramse vola zany. Rehefa tsy hanome koa ranga ianao mijanona. Nga koa tena rery koa bogoseka e. Tsy hoe tsy hanome za fa movavady aho aloha. Avy eo tsika miresaka. Mikisakisana kely fotsiny ery aloha. Dia ndao midiry ianao aty. Hay. Aleo reny entinao reny hijanona eo aloha e. Hay. Way, ary tsara be aty Midiry atao trano. Dia zao avy hatrany aloha ianao dia mandro. Andraso eo fa iantso andraso zay araka isasa aminao ao. Mavesatra izany raha madobako Manao amin'ny mopera. Somary mavesabesatra kely. Aleo entiko tia mavesatra be ty ary. Tsy mampaninona anao? Tsy maninona izany ka sady lalany iraisana ihany iny. Misy alehako kely mantsy eny aminareo eny. Fa nisy fotoana hoa tsy indray mandefa fa imbetsambetsaka no mahitako ny iry zanako miaraka amina tovolahy iny e. Matetika miara-mivavaka maraina izy roa kely. Tovolahy tsy fahitako anefa le izy. Tsy ankizy eto tanàna nga iny. Vadiny indry mopera. Vadiny? Dia avelanao tokantranomaso zany ny ankizy rapako. Efa iroso mihitsy ireny izao ka. Ampirisio ny ankizy iroso rapako mampalahelo raha dia hanao tokantranomaso. Efa ela ihany mantsy no nahadazanako anazy roa kely ireny. Fa tsy avy ety zany le tovolahy. Avy any Antananarivo any. Ko maninona dia mijanona ela loatra aty? Sa miasa aty? Ka tokony todo mihitsy izy iny fa misy olana kely izay. Olaninona? So mba ahitana vahaolana ihany? Tsy izany fa manan'olana ratsina hoa izy iny. Dia mbola tsy tafaverina Antananarivo hatramin'izao. Nefa dia eo am-panomanana voatondro mihitsy Fa olana ratsaina hoana aloha e. Nisy taona izy iny tratran'ny accident dia voadona ny lohany dia very tadidy tanteraka izy. Tena mampalahelo mopera. Tsy hoe fitahitazona azy eto fa na ny anarana izy ny tsy fantany. Grave be zany ka raha azoko tsara nge zany dia voaingana izy roa kely ny fanerasery. Efa ila ihany ka alefa tantaraiko anao Efa nomen'ny raso sakafo ony ianao. Dia zao iresaka kely aloha tsika fa mandrosoa ato ny hevitra amin'ny fandraisam-bahiny ato. Voko be mihitsy ny kiboko jerenge. Efa tena ela mihitsy koa tsy ny sakafo ohatrin'ireny. Dia mandrosoa dia mipetrapetra eto Way fa to dia natorany ity marina. Ndraso aloha ka inona koa ary ty tsy azoko hoe inona no natorana azy teo. Mahenfy eo Fano Zay fa nahatsiaro ihany. Fa inona no nahazo anao teo Fano, hitako ihany ianao. Hatray.
fa ahoana koa ary zany fino mafy be za nahoana ny tena antsiranao e fa miverina ve ny sainy mademoiselle ao tsara ve ianao e faneverinao fahadala ve za nahoana ianao ny afina nijala inge atsy nahitanao e fa hitako ihany ianao androany fa ny malalako oka aloha zay ary aza finina be otrao fa tsy azoko mihitsy ny tianao lazaina ka finina indray e sa ianao tsy tia anatsony sao dia tsy rariny kosa izany ka mitony aloha e dia mipetra eto nao sotro ty rano ty mino fa niverina nga masainao e fa nga moa za very saina e mihevitra ho adala mihitsy mantsy ianao ry fano tsy zany ka sady voalohany indrindra aloha dia tsy fano zany no ianarako dia mbola andainga ihany ianao fa ina mihitsy izany ndra tsy nataoko anao aoka aloha zay ny tabataba sy ny ranomasinao e jereo ty ty karapanondroko ty karapanondro ty dia koa misy badra afaka napory foko aminao fa tsy fano ary tsy mandaingy jereo tsara dokotera mino fa mahay mamaky teny ianao e dia isa zany ianao raha tsy fanoko dia tsy sarinao zany io amin'ny cadre lehibe io sariko io ka Mikael no ianarako dokotera araka ny efa nilasaiko anao teo zany ve ka io sary io angenina nahitra anateo e neveriko fahefano teny efa ela ianao nihevitra na zany fano zany dia izay indrindra no nahatonga nanapa-kevitra sy nandray andraikitra hikarakaranao ohatrany tsy azoko ka ianao nge le vehivavy mpatory foana eo anolohan'ny vavadiko e heverinao fa zany fano zany foana ianao mibahana be eo tsy misy andehanako mihitsy isan'andro tena vo maika tsy azoko ka tsy azoko mihitsy azao e fiara-dalana tamin'ny mampera ho azy araka izy androany dia ina indray ny resakareo tany efa nahitanareo roa miaraka foana hono izy dia velom-panontaniana hoe izy nitovolahy iny dia ahoana osiny iny inona moa fa dia nilazaiko amin'ny marinako ka tsy be teniteny indray izay izy adidiny izany fa nilazaiko azy ny iny olana mahazo amin'ny misy dia ahoana ozy izy rineny nandroso vaolana izy fa hoe ho raisony ny fikarakarana sy ny fitsaboananao manomboka amin'ny latsinainy iaraka ho any an-dranomafanina nareo mianaka hitiadavana amin'ny mpitsabo anao zany ve tena misaotra an'Andriamanitra tena misaotra betsaka mopera zanyko fa zany ve ho vita ao anatin'ny fotoana vetivety arakaraka ny zava-misy hony misy spesialista naman'izany hony any mantsy dia zany no hikarakaranao anaka tena misaotra azy fa lehibe zany famonjeny zany sady aza matahotra mihitsy amin'ilay voatondronareo roa fa afaka atao ihany angahony izy afaka manampy amin'ny fitadiavanandreo fianakaviany misy sa tsy izany ka afaka manao solotenam-pianakaviana hono izy sy ilay mpanampy azy ao am-piangonana iny mety kosa zanyko sa ho anakiriniry dia izay zany rehefa hoe metiko sady iza no afa-baraka eto otriny eny izay fa andeha niditra any ambany aloha e dia ho aiza zany tsika zao dokotera aloha andeha hividy akanjo anao tsika ianao kory dia misahirana ka ianao nge mba hany fianakaviako e dato efa maty tsy manana nizaniza ntsony raisikoatra ny anabavika ianao ronora eny ary fa mahalasa ny saiko aloha ty ianao milaza fa tsy mianana fianakaviany ty dia efa maty koa zany ndray aman-drenao mialatsiny aloha amin'ilay fanontaniako e raha ny fitantarany dadatolo dia maty andro vitsivitsy tao aorianany terahana any reniko e ary dia izy no nitaizana ary ny dadanao ka tsy nasiany resaka loatra ny momba ny dada tsy haiko ny marina momba anazy fa hoe mbola ny fotsiny izy fa sahirana be dia tsy afaka mitaizana dia maninona ary zany mitovy be ianao sy fano ka fa tena marina tokoa ve zany eno mitovy tanteraka nareo
ka mba namihitsy ary raha izay no malaza azy dia ny fihavianareo ve izany tsy nilazain'ilay dadatoanao mihitsy? Raha ny tena marina dia efa mananjara ho neny. I dada indray tsy tena tadidiko tsara ny anaran'ilay tanàna fa toa faritry vakina karatriny no misy azy. Izany ka ray fihaviana ihany ngentsika raha izany e. Izany Avy eo Antsirabe komantsy ny draiko. Vao matiny eny dia niala tany izay mianaka dia tsy miverina tany mihitsy dia tsy tadidiko mihitsy kory zareo e. izany ve? Fandao aloha hijery akanjo etsy e. Sao dia misy mety aminao. Andao ary e. Andao Andrasa aloha tre fa maninona ianao? ohatra mifanina izany a. Ao aloha miverena atao anaty tomobile ato ary. Izay dia izay dia manao ahoana? Tena ohatra ny tsy amin'ny forma mihitsy aho Ka andao aloha ary ody dia ho jerena kely ho fahasalamanao dia raha pitsy teo ny atao. eny ary e. Tena marary mihitsy ny lohako ry dokotera. Matory aloha e. Andeha trano jerena. dia tena tsy misy tsarono mihitsy izany ny fiainanao. Tsy misy mopera mijaly eny ahy zaho ny mpianatra ho dokotera rehefa mamarana ny fianarako kanefa zaho aza tsy mahatadidy ny ninona mihitsy nasehon'ny rary eo taratasy rehetra ny fandefasana kanefa tsy misy tadidiko. Mba niezaka namaky ray tamin'ireo aho fa toa ohatry n'olona bato izany ny fahalalako ny tenako. Toa sara raha mahay mamaky aho sa ve vao fahafatra amin'ny fahaizana mamaky teny koa. Zany verse ary sy ve tsy mahatsapa zavatra hafahafa amin'ny tenany se? Hafahafa toy ny ahoana moa izany mopera? Ohatra hoe misy zavatra tianao atao toy ny hoe talenta na zavatra efa mipetraka ao anaty tokony hoe tsy ho very mantsy izany. Tena tsy mbola nisy aloha. Gravy ihany zao mahazo anao zao ry misa. Faraka ny lazain'ny dokotera teo dia mila manao effort kely se mamerina amin'ny tadidy kelikely. Ny fanafody koa ampiasaina tsara daholo dia aza matahotra fa izay koa manampy anao e. Misaotra betsaka mopera dia efa nareo izany no isolo-tenareo fianakaviako amin'ny vodiondrio. Eny e, fa sosikevitra natao koa iny. Raha mety aminareo dia afaka atao ka. Mety ka satria mety mbola tsy sitrana tsara amin'ny fotoana io. Fa matokisa ianao. Zay fa afaka mody amin'izay aloha angamba ianao e. Fa izay aloha ny androany tandremy misy latsaka amin'ny fanafody a. Eny tompoko. Efa misoratra mazava ao anatin'ny taratasiny daholo ny fampiasana azy. Aseva zavain'ny niry raha sanatria misy tsy tadidy. Misaotra betsaka mopera. Mirary soa dia tahin'ny tompo e. Mampamangy amin'izy mianaka ao. Farina be ianao a. Ay ve ianao e? Everiko fa iza koa. Isa moa ny eferinao anavosafy ny lohanao tampokeo e. Sa Zay indray niry a. Nga vita ny nataonao? Ie, efa vita. Ay. Dia mba ahoana tokoa moa izany ny fianaranao e. Ianao mantsy tamin'ina ny laza ho any atsimo any nefa dia tsy lasa indray izany. Dia tsy lasa izanyko. Fangainao tezitra. Inona ny tokony hatezitra eo e? Ka ohatry ny kifikify be izany. Efa misabotsy angelera raha tsika e. Ay tokoa moa. Ry mopera izany no hiaraka amiko hangataka anao misabotsy e. Eny e. Mbola ho avy aty hono izy rapitso. Fa alaka misy izany ianao dia efa tsy matory aty intsony ozy neny a. Fa ho aiza? Eny amin'ny dromoperako. Ary nanahoana aloha ilay akanjo e. Mety tsara ka. Fa le kiraro no hafahafa be a. Maninona? Fa ohatry ny ahoana moa ilay izy? Le lava loha reny e. Ohatrany tsy mahazatra nefa reny no tena lamody fietina raha angata-bato izy mopera. Mampime akoho ianao. Tsy manaikitra nga moa karak'izy a. Tsisy moa keto ka. Fa raha tia trano no miresaka e.
andrefa maizina io andao tokoa any an-dakozia ny miresaka sady mamindro fa mangatsiaka be ahy zany. aty atrano miresaka e sady misoronafo. Endriny a. ay ianao nitsangana tao ka zany hoe tsy maninona ary dokotera e. aka efa nytena inge ny dokotera nijery anao fa repotro asorolia anao e dia mba rao zay ary aza dia masika rery dokotera. sady ay ianao nanasa lamba tato a manahirana anahy mihitsy ianao ty ronoroka. ko ny lambako tsinona malotoko sady mbola tsy misy afa-tsy ireo dia tsy maintsy ny sasaiko. Ka viary aloha mipetray eto e misy vavao mbola tsy nitenen'ny dokotera mantsy. Fa vaovao inona? Zao e mitoejaza ianao vavao mafaly a toejaza be voka eny eky madama kely a ianao ve dia tsy mahatsapa an'izany e nefa dia efa ho 5 volana hono zao izy no mitoetra ao akibinao. eny e izay vao ohatrany tsaroko kely tao aoriana ny nandana ny fany tokoa mantsy dia tsy miverina intsony ny fadimbolako. so ihany aza fa mba tsy afaka atao izy tamin'ny ianao le natoritory teny an-dalany ireny. Izany tokoa moa dia ahoana indray izany izao momba an'izany ka ahoana ary mangala aloha ianao aina tsara e raha pisy vao tokony mitsangana ianao misy dika amin'ny matony dokotera milaza an'izay tokony atao. ianao koa rery dokotera dia masika be foana ka ary za aloha aza atao dokotera izany ka sady ianao any anabafiko atao trano e endrery Michel ary mandehana amin'izay ny firenena-pandriana fa raha-pitsika hiatsena misy aliantsika mantsy amin'ny faran'ny herinandro. Ohatry fa andeha ho aiza? Izay fotsiny eky izay aloha fa andeha asa e efa ora sora misy zavatra ilainao tandremo ange mihetsiketsika eo e ary ao ny tenin'ny dokotera. eny ary mazotoa ianao. manahoana zao ny fivoaran'ny fahasalamanao anaka mopera tena mbola tsy misy fivana mihitsy anie miezaka mamerina fitadidiana fa dia lohako fotsiny marary ary misy mienjana tampoka zany mihitsy ao anatin'ny lohako ao. zany verse nefa venao mba manaraka fanafody tsara ihany ka mihina-panafody tsara ka fa ahoana tokoa moa zany raha-pitsy mopera aza matahotra se za sy le dokotera mitsabo iny niaraka aminao fa aza matahotra ay reo valopy rehetra efa voninao daholo tsy misy olana io e ankinao amin'Andriamanitra dia ho lavirary avokoa. misaotra betsaka mopera fa dia ahoana moa raha vita ny raha-pitsy nefa mbola tsy sitrana ihany efa zany solondray aman-dreniny se ary matoa izao ny misy dia izao ny fitondran'Andriamanitra mety misy zavatra tiany atongavana anie zao e fa tsy takatra n'izay tsika olombelona. mopera vodiondry ihany zany le atao raha-pitso eny anaka fa ahoana mopera raha sanatria tsy sitrana ray volana orinany raha-pitso aho dia aleoko manao mopera ka fisevy adaly tsy ataotao foana akory zany fahatson'Andriamanitra ka sao dia izao mihitsy ny lalana hitondrany aho any aminy mopera nisorony lasako mba hahafako manaradia azy dia ataonao aizany zanak'olona izay efa ho angatahana raha-pitso e ka ny vody ondry anie tsy maninana mbola misaraka ary aza manao an'izany ianao ry misa rehefa ny ekenao ny raha-pitso dia tadio fa tsy afaka mivily lalan'izany tsony ianao. zany ve ny marina mopera sao dia tokony ho ajanona ary raha zany isety ve adaly efa raha-pitso anie zany fa tsy an'tapabolana akory sady ianao anie tsy niterena fa hatsitrapo e ka niry anie mopera mampalahelo be ataoko hoana ny teny azy hoe tsy hanao an'le fanambadiana za zay lazainy fa hoe olo tiany efa ela be hitanao amin'izany ary tsy afaka miemitra tsontsika aza matahotra fa vady miendrika ao anao niry vady endry avy amin'Andriamanitra izy dia aza manahy koa fa tsy ho ela dia ho sitrany ianao. zany ve mopera zay no izy e zay fa tafandrimandry mbola mamonjy lamesa maraina raha-pitso amin'ny 5 aza dinony mba manala an'reto volombavanao reto amin'izay fa efa andro malaza raha-pitso e
eny mopera fa raha tara kely a dia mpandehana fa tsy maintsy tonga mivavaka maraina. ohatrany toerana efa nalehako izany ho aty. Zao e angatabady tsika. Angatabady? Eno a dia efa mahalala an'izany izany ireo namanao ireo. dieko efa mahafantatra ry zareo. dia zarerika izany nanafenana. Ka ianao somary talatala keliko tsy azo lasana zavatra sao dia manondro any eo. Matoa ianao a. Kay mararenge zany e kay anahaka anahy ange io izazy io fa ataovy ihany ty fanongonisako mihetsika ty e. Ka inona moa mahasamihafa anao sy ny drainy ka? Tsy haiko izay any aloha. Atsanony aloha. Atsanony. Fa nga andondray. Tsy rehefa ohatra misy olona mitsirara ange io andalana io e. Ohatra marary angamba izy izany. Ndraso aloha ivoaka dia anontaniako. Kay vonjeo Fa manino ianao tompoko? marary ny lohako. Vonjeo raha mise. Vonjeo Dia aterinay zany nefa ianao e. Zay mantsy mbola maikamaika kely. Tero any trano mompera raha mety. Aiza moa ny tranon'izany mopera izany raha tsy matiso? Etsy mivily dia Oay, tena tory ny tiry zalahy. Avy aloha dokotera iaza mba hampio batazy a. Lalantsika ihany ny vily ihany fa andao antanin'olona lany aloha any aloha e. Ao. Zay. Dia ahoana io olona io? Aterina any amin'ny mopera hony. Nasaiko velombelomotry dokotera ao aloha fa ny akanjoko sao dia malotoko. Ie, marina mihitsy izany. Fa mba ohatra ny ahoana ho izany ho vadinao izany e. Dia avy aty ambanivohitra be aty mihitsy ve? Ao ndry mahita azy e. Efa kely sisa dia tonga. Manahoana ianao mopera? Fa misy inona? Ty ngay misy. Fa ahoana? Ka tsy ao an-trano any izy raha matobako e. Avy namonjy lamesa maraina dia tonga dia lasa izy fa tsy niaraka izay. Izy mantsy mbola be fiomanana moa zahay mbola nandamina zavatra kely niaraka tamin'ny biro-piangonana kely vonody. Nefa izy tsy tratra ao an-trano. Fa lasa izy izany. Mopera, efa nitadiavina tany amin'ny manodidina ve? Efa nitadiaviko fa tsy hitako mihitsy raha bako a. Andriamanitro, fa lasa izy ary. Mandehana mihitsy tadiavo aloha ka. Ny olona iny reto efa tonga tsy kelikely ihany. Ay, asa mbola miteny amin'iry aloha. Eny ary, aleo fa alamindamiko aloha ny ato e. Efa akaiky nefa ny ora mopera. Aza matahotra ianao e, aza matahotra. La seza re ny atalabe indro tompo. Maty azanako raha tsy hita eo iny. Aleo aloha alamina tsara ny fihetsika fa tonga daholo koa reto ny havandrainy. Tarabery neny a. Efa miraika ambe folorana izao e. Ka manao zavatra ny tsy mora raha niry. Mitony fa ho avy eo foana re izy a. Tsy rehefa ary dadabe azy efa memenina be fa hoe tarako. Sy neny toko hoe fa vavabe hoe mpandainga sy tsy maro fotoana nefa mba milaza hoe avy any Antananarivo. Fa aiza ihany ry neny a. Ka ahoana re ty e. Marina mafy raha hitan'ny mopera ilay karla iny. Aza hitako ka lasa mitsoaka. Say vao tena ho fatany zanako angamba. Andriamanitro. Neny a. Misy olona tonga ireo mba vady ireo. Tonga ry zareo angamba. Eny marina. Ary maromaro ihany kay a. Fa ohatrany tsy tazako ny mopera e. Marina. Fa aizy mopera e. Ary izy ary neny io vehivavy misakambokambona misy io a. Eo aloha ndria e. Neny a. Tsy rehefa nampandrosondry zadatoa zareo. Dia ilay vehivavy io mitantana amin'ny misa foana. Sady
Ohatran'ny vehivavy be vokana izy izany e. Eny marina. Andeha hidina any aloha dia misondry raha mangatsiaka. Ohatran'ny hafahafa fa maopera sa tsy ao akoriko. Tsy izao mihitsy no fanarahana. Sady tsy azoko mihitsy momba ny vehivavy be voka io. Andremo anefineny mitabataba eo a. Enoy aloha izay lazainy dia tenenao avy eo. Fa tsy maninona nefindry. Tsy maninona aloha e. Tsy ao ary izao trangan-javatra tsy fantatro izao no tsy haiko. Ahay, ka lasa aloha zany. Misa tena torana izy izany ary ny fandiso lalana ary ve izay mianaka sa ahoany miala teto tsy mbola tato izy zao anyverina avany ambany andrefana dia efa ato indray izy jereo fa mbola tsy nisasa izy izany misy fofona ranomanitra ny amin'ny misy izany sa mampiasa an'izany izy ty aleo aloha batiana ho ampandrina fa dia eto andala tsara eto ve misa aleo andretako vanjy eo amin'ny orona fa naninona ary izy ty marina raha tsy afa-paraka amin'ny rabako mianakavy maheno ve zao ianao faiza zany kay marary koa ny lohako maheno ve zao ianao ndo iomana fa efa tarabe any atsika fa izakay no tompoko ary inona no ataoko ato zany ka mbola maika hamonjy any dady marary mafy izy ka androany any atsika no angataka niry niry ie tena tsy misy fantatro zany lazainao zany ramose ary avelao andeha ary nakaiza daholo ny vola ramose aiza ny volako no nataonao tena ohatran'ny hafahafa ty to zavatra hafa daholo no lazain'ny vavany zao rse tsy nakan'izany volanao zany fa ny mety angamba dia avelako vetivety aloha ianao aza mihetsiketsika ato mandram-piveriko azo ny sevy zany ry misa tsy misy azany koa ny anarako fano no anarako tsy mahalala an'izay misy anao any ary tandremy ianao mitady ho fetsifetsy eo aleo aloha alaiko ty portefeuille-nao ty tandremy fetsifetsy eo misa tsy misy anao zany ho aza eny fano mopera nanampy anao zay fa matokisy ianao andeha vetivety aloha aingany ianao tsy misangisangy aminao fa maika hamonjy ny dada koa raha matobako niry fa iza koa dokotera ty ranga misosososy be avy any ty sady tonga dia eo amin'ilay sipa ho vadinao mihitsy any izy mandoalika fa ahoana zao mopera fa misy sinina ary taiza ianao mialatsiny aminareo mianaka re tsy tanteraka ny androany fa tsy tanteraka ahoana mopera ianao aneny nanapaka ny dinidinika eo tsy rehefa any aminao daholo ny masony olona mitsangana teo ianao mopera mifona ry izy mianaka za le avy tatiana any rabako dia izy torana teo andala tsara ny tratrako rehefa velona izy dia zavatra hafa mihitsy no lazainy inona ary zany lazainao zany iza nitorana ao izy zao atrano miandry ny fiverenako fa maika hamonjy ny dadany fa marary mafy ny dadany ary manontany koa izy hoe aiza ny vola be fa inona zany mopera misy anika io ary zay ary gaka tsy nahitana ny araha tonga taminy fa arybe koa izay mianaketo fa efa sitrana somatsara izy ka tsy izy io ka any an-trano misa mpisandoko ianao mpisandoko ahoana oe azafady ramose niry tena diso kely le any an-trano ny tsy izy kay tsy mazava mihitsy zany ka fa inona ny olana aza fa hoeto mba hitadiavam-baolana ary zareo
azavaora amin'izay izay olana mampitomany sy mampandadilady anao eo a. Tokony izaho mopera mihitsy ny solony ray aman-dreny-drazasalahy eto fa nisy olana kely teo tsy hita izy ary nitady azy eraky ny tanàna hatramin'ny maraina. Mopera, tsy aloha fiala amintsika ihany. Misy manko efa io ihany ka tsy aloha fiala amina aloha e. Eny ary marina izany. Ka zao e, tsy tisy fanifandiso kely ka ny lalan'izy mianaka. Mopera variana nitady azy ka izy efa tonga aty ka afaka manao ny dinidinika amin'izay ary tsika e. Fa ahoana koa izany ry dokotera? Aza mikorapaka fa efa mezaka mandamy maro zareo e. Ohatra ny tsy dia salama saina tsara angamba tia milaza mopera ity. Arabaina ry izy roa ary dia vitahotra amin'ny farany mba ho fanambadiana ara-dalàna tsara daholo dia apetraho eo ampelantanan'Andriamanitra. Misaotra betsaka mopera, fa inona aloha ilay zavatra teo iny e? Izao mantsy mba efa milamindamina ny rehetra, ny olona koa efa lasalasa daholo ny mody lavitra. Marina izany, fa iza moa reninao teo e? Ry izy e. Ajo kely izy fa misy resaka maika dia maika ho tena mahagaga amin'ny fitotran'Andriamanitra. Ndrasoatra e. Neny avy aloha e, ilay mopera ianao. Ie, mialatsiny fa mbola nanao veloma fianakaviana e. Faona tokoa rindry mopera. Mila makany an-tranontsika zao dia zao fa tsy haiko izay tena marina. Za mihitsy izao saika ho lazaiko hoe aleo jerena aloha izany olo izany. Ka tsy olona iza nge izany rabako fa imisy e. Mopera, imisy anie ty akaiko ety e. Tsy haiko aloha e, fa ndao any an-trano dia any mifanazava. Sady za tena tsy mahazo ninina mihitsy. Aleo ianso andreo namako dia mandeha tsika e. Mandroso zareo mipetrapetra fa iantso anazy ao anefitrano izy mantsy vetivety Fa nisy inona marina ry dokotera? Raha mifahazoko azy dia misy olona mitovy ihany koa ny aty sady ohatrany hoe tato ilay olona nararitiany an-dalana iny naterintsika e. Eno fa tsy azoko hoe olona mitovy ahoana moa. Ka reniko lasain'ilay mopera fampisantika ilay tsika mbola teo ampangataham-bady. Fa izy ary lesany olona tenen'ny mopera izany ohatrany hoe misy zavatra hafa izany. Mandrososa e Oay, fano marina. Noro. Fa taiza foana ianao e. Noro, malalako. Taiza oay ianao. Tsy maintsy no dia kia fa narary mafy dada. Tsy afaka nampandrianao fa maika be. Fa ahoana izao e? Gaga sy taitra tamin'ny maraina fa toerana hafa no misy ary olona tsy fantatro no nanoloana. Gaga koa fa tsy nisy tety ampiko tsony ireo entana rehetra noentiko, indrindra fa ilay vola vidiny omby avy namidy hitsaboana ny dada. Gaga koa nanontany an'ilay olona nanoloana teo dia kay mopera hono izy. Neveko fa izy ny namoana azy nakan'ilay vola be dia lasa moa izy avy eo fa tsy namaly. Fantatro koa fa misy zavatra hafahafa izany dia izay vao tena tsaroko daholo ny zava-nisy rehetra fa hay tokony hamonjy any dada ka raha mety dia avela ho andefa marary mafy ny raiko e. Zao ry serifano mipetraha aloha mitony tsara fa ilaza zavatra aminao jereo tsara daholo ny manodidina anao rehetra, jereo tsara tadidio tsara daholo koa ny lasanao rehetra. Tsy manam-potoana amin'izany ntsony mopera. Andaontsika andeha Noro so aza efa tonga aty ihany koa ianao. Mipetraha aloha ianao ry fano ianao ne ka efa tamin'ny volana fevrie hitako farany tsika zao efa volana jolay dia mbola ao ve izany dadanao lazainao marary izany? Tsy efa sitrana izy izay. Anga moa misy olona afa tsy za reny no afaka mikarakara ny dady. Tovolahy, ianao ve dia tsy mahita fa mitovitsika sa hodianao tsitsy izany? Mitovy? Eno ary tsy ianao akory naterinay tamin'ny fiara tamin'ny maraina fa nararitiany an-dalana avy any am-piangonana? Nisy an'izany ve? Nisy an'izany ka.
Misa raha azoko tsara ne zany dia ianao mihitsy ny tokony hanazavan'izay tena mariny ohatra miodikodina be zany le resaka. Tsy misy tokony hazavaiko ange. Izay vao maraina be tamin'ny efatra sasany ela tany Antananarivo hamonjy ny fotoana androany. Ny zotra tsy nisy olana. Tery akaiky ny fiangonana tery no nahita azy io nilavonsy dia naterinay ary naterinay tato avy io. Izy moa tamin'ny marainy mbola be volombava tsara ka tsy mbola hita le fitoviana teo aminay rola. Ka tsy ianao zany ngeny tatiana andritra ny 3 volana fa ifano e. Mazava ke zany ary niry fano efa 5 volana zay tsy nahitana azy. Izy zany nitazominareo taty mba tsy matahotra an'Andriamanitra kolonareo e. Tsy fantatrareo ve fa nisy olona nitady azy tany. Jereo fa na mifisinyty zaza ato akiboko ty ara tsy fantany akory raha tsy zao. Aza dia faliny amin'ny metsiny fotsiny koa kindriry noro ifano ane very tadity e. Naratra mafy izy no mitsaponay. Zay koa tsy nalala fa misy ny nahafantarako azy. Izy koa nge tsy nalala ninina rahateo e. Na izany arako. Ka na ny tenany aza tsy fantaniko. Imopera no nikarakara azy. Dia izy zany io sitrany io androaniko. Maly zay mbola ndresaka tsisy olana fa dia hoe anatotosany androany ny tao anatin'ny lohanay. Mazava zao reto ny mombanay amin'ny rahalasy iza zany tsy fantatra fa dia vita soma tsara ny androany. Io fa nindrinoro hita tsy nodidavina izy ty. Ka tsy aleo ve andeha hitodidody amin'izay zay e. Efa ao amin'ny efatrora manko zao. Ka andao ary aloha ka hitanena tananaraka izy fa hotsofina ranonareo raha andeha amin'ny manaraka amin'ny resaka misimisy. Marina zany ry neny misy dia misy tokoa ry neny ianao ve tsy mahita hoe misy hitovizana kely zasonoro? Eny anaka tatatrana dia lasa saina mihitsy nandinika an'izany. Ndresaka izay ry neny rehefa nifampitantara teo dia izy ry neny noro kely zanaka dadafara le izy hoe tamin'ny 3 taona kely no nentindray taty. Tena zany tokoa ve? Hitako moa dia tany aminao foana ny saiko anaka tao arindreny vodohondrony niry sy misy reniko. Marina zany ary neniniry dady efa maty dia zarery sisa niatrika fiainana tany. Ndry mahere zanaka zany ny fiainana zanak'olombelona dia iza moa zany zao ny atsoko anao ka? Ny nitoanao azaniko zandriko faravavy ny ndreninao e. Milevina eto ndreninao eto ny fahasandrasantsika. Misaotra an'Andriamanitra fa hitako ihany ny fianakaviako. Dia tsy izay ihany nery neny avy tany amin'ny toerana nisy any dada mifano izay efa maty hono izy maty tamin'ny andro faharoana tongavany tao amin'ny hopitaly. Mahere zanaka. Misaotra betsaka ary neniniry misaotra betsaka ihany koa tamin'ny fikarakaranareo anahy tamin'ny mizaha narary verisaina zany. Eny anaka inona moa no tokony hisaorany adidy amin'ny maha olombelona anie zany ary mahasamy malagasy ihany koa. Kaprala akambana anie za sy misy avinantonao e. Nisy taratasy napetraka dada mba nilazany an'izany fa avy any amananjary zay ary fadikambana ka nomeny dada ny dada tony ray fa ray ny tezaina neny moa maty avy eo e. Tena lalina fitondran'Andriamanitra raka izy izao ny ona amin'ny havany norokely ary tafaona ihany koa nareo mirahalahy. Endry neny tsy verivery foana akory ny ray itovizana sy mikorina amin'ndray fianakaviana rehetra. Tena misaotra azy tompontsika e. Ary roviana aloha tia vahiny kely tia ny tonga efa tsy ho elatsony io ry neny toa. Efa amin'ny volana ambony indray io ry neny toa kely sisa dia dada sahady. Fa hakanao nge izay io ry neny. Fa ahoana fa misy inona? Raha fakapitso ny famoahana ho dokotera ry neny dia hoentinay ianao raha pitso maraina be. Zany ve? Eny ry neny ary ny rafikazondry neny koa. Nifanojo tantara no soratana tasandriany irina fameno aina kristal maholokina ny menjanahary miaraka amin'ny tahinana tenaina andro tavita Mikael ary Daniel no anomeainany tantara nandray feo pitikafo nandrindra ny lafiny ara-teknika sarobidy sy tela